dia mbola amin'ny fifaliana trano no afa miaraka amintsika indray ao anatin'izao teny fampahirezana izao. Toko sy mino isika fa Andriamanitra tsy manary atsika ary ny fanahiny dia arotsany isan'andro isan'andro mba hanokatra ny masom-panahintsika, aizantsika misintona lesona ny amin'ny toe-javatra mitranga na mora na sarotra mialohan'ny zavatra rehetra hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray, misaotra no mandrakariva izay na dia mafy ary ny zavatra mianjady, indrindra ny tahotra sy ny ovitra manoloana ny valana retina izay mbola mianaka manerana n'izao tontolo izao, mahatratra ny firenena, ao ireo marary izay hitalaonay mandrakariva aminao mba amin'nyrano fo amin'izy ireny menao fanasitranana, ao ireo lavo noho ny aretina, mampahery ny fianakaviana rehetra ianao Tompo, ary amerina ny fifaliana ao amin'izy ireo. Fantatra efa ny zavatra rehetra mitranga tsy tonga ho azy fa navelanao iseho izany mba hisintomanao ny fony tsiraray viverina tanteraka aminao eo anivon'ny firenena tsy takona fiainana aminao iny koa. Ny toe-javatra mitranga, ny faratsiana tsy talany avetsy averoa, mitaraina aminao izay mamindraha fo Tompo. Matoko sy mino fa ny teny izay ho raisinay dia amelombelona ny fo mampanahy mba hanana ny fanantenana fa matoky izay fa Andriamanitra tsy manary ianao, Andriamanitra mijery ianao, Andriamanitra mamindra fo ianao, ary Andriamanitra manenina ny amin'ny loza. Dia ny fanahinao masina Tompo hanokatra mandrakariva ny masom-panahinay, nafantaranay sitrabonao ny anaranao Jesosy. Amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Tsy takona fiainana amintsika ny toe-javatra mitranga amin'izao fotoana izao. Miaina ao anatin'ny vanim-potoana sarotra, tena sarotra isika. Efa herintaona lasa izay, miditra amin'ny faharoa taona ity, ary mianaka ny valana retina manjoty izao tontolo izao ity, mamely ny firenena. Kanefa manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra izany, tsy mijery atsika fotsiny amin'izao Andriamanitra fa misy lalana izay soritany mba handraisantsika fanantenana sy famonjena, handraisantsika ny valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Io Andriamanitra io mijery ny olona izy, ary mitsinjo ny olona izay tena miverina aminy, ary fantatritsika tsara ny afatra rehetrarehetra izay nampitaina, ary tsy ny tena piano no mitondra an'izany fa ny ankamaroany ny mpanompon'Andriamanitra rehetra dia manao antso, tsy ho an'ny fiangonana fotsiny ihany fa ho an'ny firenena ray manontolo, ny lala-tokana akoatra ny ezaka ataontsika ahafahan'Andriamanitra mamaly vavaka antsika dia ny fiverenana aminy, amin'ny fivadikanina, fitomaniana sy ny fitarainana mafy amin'ny alalan'ny fandraisana fanapahan-kevitra hiala amin'ny ratsy. Eo natrehan'izao toe-javatra mitranga izao, tsy hoe hivala-ketraka mandrakarivintsika fa ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fiononana ho antsika ary mampanantena, fiadanana mampanantena, fanafahana mampanantena, fanasitranana mampanantena, valim-bavaka ho antsika. Raha tsy hevintsika izay rehetra nambara tamin'ny farany, Hosea 5, Hosea 5 dia ny 5:5, toy izantsika amin'ny 5:9, toy izantsika amin'ny 9:9 izao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha hody any amin'ny fitoerako aho izay mba raha-piakin'ny elony sy tediavan'ny tavako,
rehefa azo-pahoriana izy dia tady hafatratra. Andeha hiverina ho amin'i Jehovah isika, fa izy no mamiravira ary izy ihany no ahasitrana antsika. Izy no namely ary izy no hameny ferintsika. Rehefa afaka indroandro dia ho velomina indray isika, ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana ho velona eo anatrehany isika. Raha mandinika izay afatra izay efa nentsika tamin'ny faran'izay dia misy zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny olona, fiverenana aminy. Ary izay no mahatonga ny tavan'Andriamanitra miafina amintsika, satria mbola miandry izay ilay fiekekeliko izay io Andriamanitra io, miandry ny olona tena hitady ny tavan'Andriamanitra. Ary ny mampatahotra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia hoe rehefa azo-pahoriana izy ozy dia hitady hafatratra. Ary izay no nahatonga antsika niresaka tamin'ny farany hoe aza mieritreritra fa metimety ny fiainana, ary aza miandry kapoka izay vao hiverina amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra ataon'Andriamanitra, ny famaizana ataon'Andriamanitra, ny kapoka ataon'Andriamanitra tsy zaka. Resaka sika teto hoe indray mimpimaso monja ozy no nafozako anao, fa izay indray mimpimason'Andriamanitra izay tsy zakatsika. Ary rarotina ny fotoana dia ny andrenesana ny afatra, fampiverenana ao amin'i Jehovah, dia ny mbola tsy tonga ny fahoriana miatra amin'ny tena. Ireo zavatra mitranga, ny aretina sy ny olona lavo izay efa rentsika ombenombeny dia efa tro mipetra tsofin'Andriamanitra amintsika, hoe dia ny mbola tsy tonga amintsika ny loza dia aleo miverina aminy. Kanefa Andriamanitra tsy majery ny olona hitoetra ao anatin'ny fahoriana mandrakariva, fa mamaly vavaka izy. Kanefa izay famalian'Andriamanitra vavaka izay dia mijery izy ilay olona tena miverina amin'ny tanteraka mihitsy. Nisy zavatra ohatran'ny manaitra amin'ny afatra ny andininy faharoa hoe rehefa afaka indroandro dia velomina indray isika, ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana ho velona eo anatrehany isika. Tamin'ny faramoantsika dia niresaka eritaona lasa izay nanombohany ity valanaretiny ity, izay nampikakaiky n'ity izao tontolo izao ity. Niverina izy ankehitriny miditra amin'ny taona faharoantsika, vao mainka ame mafy ny fiantraikany manerana n'izao tontolo izao, ny fiantraikany eto amin'ny firenentsika. Raha oharina tamin'ny eritaona ny zavatra mitranga teto Madagasikara fotsiny, tahaka ny hoe ohatran'ny maivamaivana izany no fijery ny fiantraikany amin'izao vanim-potoana izao. Kanefa rehefa tena mandinika lalina, tena mampitondra faisana mihitsy, arakaraka ny andikanatsika taona, vao mainka mahamafy ny zavatra mitranga. Misy fiantraikany eo amin'ny fitadiavana, misy fiantraikany eo amin'ny ankohonana, misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamana, misy fiantraikany eo amin'ny fianakaviana, misy fiantraikany eo nivo ny fiangonana mihitsy, ary eo nivo ny firenena ray manontolo. Tsy misy izay tsy mitondra faisana, vokatry ny afitsoko ty valana retiny ity. Ary teo tsika no niresaka hoe raha oharina amin'ny fotoana izay iainantsika, izay eritaona mahery kely izay, indray mimpimaso izay nge amin'Andriamanitra, indray mimpimaso. Kanefa ny teny ambaharato dia hoe rehefa afaka indroandro dia velomina indray isika. Ary izay no nahatonga antsika niresaka hoe amin'Andriamanitra indray andro sy tahaka ny arivo-taona, ary ny arivo-taona amin'Andriamanitra tahaka ny iray andro. Amin'Andriamanitra izany dia miserana vetivety, mandalo vetivety, indray mimpimaso fotsiny ny fotoana. Fa indraindray izay indray mimpimason'Andriamanitra izay tena ohatra ny ela amintsika izay velona, indrindra rehefa tojo fahoriana. Kanefa soratra masina koa dia milaza indray andro dia soloana eritaona. Ary izay no nahatonga antsika niresaka hoe nisy io tamin'ny taona 2024, mandalo ny 2024, mimafimafy izy io. Ary niresaka teto tsika raha ty teny soratra masina ity ny vavahana, dia mbola isy fiantraikany ny takaitra izay le valina retin'izay hatramin'ny taona 2024 izay ho avy manaraka iny. Raha diniana izay rehetrarehetra izay tsy afa-bela, fa isy fizaontoetra mahamay manjo ty izao tontolo izao ty, anjo ny firenena. Fa tsy midika izany, tsy fampitahorana akory,
fa fampahafantarin'andriamanitra fa mahafantatra ny zavatra rehetra izy, fantany zavatra ho avy, kanefa avelany hitranga zay rehetrarehetra zay. Ary ny tanjonak'indrain'andriamanitra dia ny ampiverenany atsika ho aminy, mba hisiny ny valim-bavaka, mba hisiny ny fanasitranana, mba hisiny ny fitsarany amin'ny lozy. Rehefa afaka indroa andro sy dia voelominy indray isika ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana ho velona eo anatrehana isika. Manaraka tsara ny raharaham-pirenentsika raha mijery ny fitondrana amin'izao vanim-potoana izao izay nanomboka hatrany amin'ny taona 2024 dia nandalo fizahantsoetra mafy mihitsy, ary tsy vitany hoe ny aretina fotsiny niteraka adi-panahy tao anatin'ny olona, fa be dehibe ny zavatra izay niteraka fisavoritahana ary mandraka ankehitriny tsy vitan'ny aretina fotsiny fa na ny tsy fifankazoan-kevitra ary dia manjaka tanteraka amin'izao vanim-potoana izao, ary tohatra ny misy famingam-pinianana dia andrava ny lalana izay izorana. Ary raha mandinika ny soratra masina nefa dia ny mandahan'ity mpitondra firenena, mandaha voalohany ity tsy mandaha vita moramora izy io, fa tena ao anatin'ny fizahantsoetra n'Andriamanitra ary sitrapon'Andriamanitra mihitsy no mahatonga an'izany ho tanteraka, satria ao anatin'ny zavatra mahamay tanteraka mihitsy no isehoany voninahitra Andriamanitra mba hampafantariny an'ny olona fa rehefa Andriamanitra no mametraka mpanjaka tsisy afaka manozongozona an'io raha tsy sitrapon'Andriamanitra no manaisotra azy teo. Kanefa dia fitiavany atsika, fitiavana mpitondra, sedraina amin'ny zavatra mafy, fa arakaraka ny fikirany mpitondra amin'Andriamanitra, ifikirantsika amin'Andriamanitra dia ao anatin'izany memy afo mahamay izany ao ny isehoan'ny voninahitra Andriamanitra mba ho fantatra izao tontolo izao fa Andriamanitra no mamiravira ozy ny lazain'ny tenin'ny soratra masina ato. Izy ihany no mahasitrana, izy no mamely, ary izy ihany no ameny ferintsika arakaraka ny fikirantsika amin'Andriamanitra. Mamary vavaka amin'ny fomba tsy takatry ny saina io Andriamanitra io. Zavatra farany fampaherezantsika tamin'ny farany hoe nisy teny izay tena ho an'ny firenena mihitsy dia ny eo amin'ny Zakaria 4:5 izay ho jerevantsika hoe inona ny zava-miafina tian'Andriamanitra ampitaina fa teny tonga ho an'ny kristianina izy io, ary teny tonga ihany koa ho an'ity firenena mamintsika ity. Zakaria 4:5 hoe fa zaho Jehova ho mandafy manodidina azy ary voninahitra eo afovoany. Raha mijery an'izay 5 izay fotsiny dia ohatra ny misy fifaliana ao anaty hoe tena miaro Andriamanitra, tena fefy manodidina Andriamanitra, tena mampiseho ny voninahiny Andriamanitra. Fa rehefa tena mijery tsika ny votoatin-kevitra ao amin'ny fanambarana izay ataon'i Jehova, tsy zavatra mora natongavana amin'izany hoe Jehova lasa mandafy manodidina antsika izay, Jehova lasa voninahitra eo afovoantsika izay. Ny olona amin'izao vanim-potoana izao mitady tany malema androrenam-pangady, ary indrindra ny kristianina tsy te hisahirana fa te hahita mirakla mon ami, te hahita fahagagana tampoka eo amin'ny fiainany. Fa miaraka amin'Andriamanitra tsy mora miaraka amin'Andriamanitra, fa mila mandalina ianao ary mila manaiky ny lalana izay hitondran'i Jehova atsika. Raha mandinika fotsiny tsika ny tantaran'i Joba, tsy mora ange zavatra niatra tamin'i Joba. Olona nandeha nahitsy fa tsy niodina tamin'Andriamanitra izany, olona marina teo anatrehan'Andriamanitra raha niresaka tamin'ny Satana Jehova dia nirere mihitsy hoe hitanao ve Joba mpanompoka ozy tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa mandeha mahitsy ary matahotra an'Andriamanitra izy. Kanefa inona ny zavatra mitranga tonga ny devoly niditra an-tsehatra, nitondra ny fomba rehetrarehetra mba hampiamotra ny Joba tsy ankina amin'i Jehova. Ary zavatra tahaka an'izany ange io zavatra mianjady amintsika io hoe ohatra mipetraka eo amin'ny toeran'ny Joba tsika. Kanefa mba hisehoany voninahitr'Andriamanitra, ary Andriamanitra manao defi amin'ny devoly mihitsy hoe ninonina zavatra ataonao amin'ity Joba ity, tsy miala amiko izany io, miaraka amiko io, tsy ratsy fehifary Joba,
fa tena atao anatin'ny fiadanana ny fiavarany ary raha mijerytsika ny afatra andriamanitra ao anatin'ity Zakaria 2 ny 9 ity dia tsy maintsy ho tsara fiafara ny firenena fa saingy ny zavatra mitranga rehetrarehetra dia tahaka ny Satana maka fanahany Jehova raha niteny tamin'i Jehova izy hoe anka arovanao izy tsy inonako fa kasio ange zay rehetra ananany kasio hatramin'ny tenany ratsy andahanao izy ndana raha ozy Jehova fa ny ainy fotsiny ny tsy azonao esorina maty ny zanako Joba raha vafananana tanteraka izy ary tsy vitan'izany fa bokatra ny tampon-doha ka hatrany am-paladia no esesony namana izy hatramin'ny vadiny nandatsy azy teo anatrehan'izay kanefa dia inona no nataony Joba misaotra n'Andriamanitra no nataony Andriamanitra no nanome ozy izy koa no manaisitra isaorana ny Andriamanitra ary teo anatrehan'izay mbola nanompo an'Andriamanitra ampandalovina amin'izany tsika amin'izao vanim-potoana izao mba tsy hatonga tsika imonmonina ary afatra lava no nentana tao anatin'ny fampahirezana nandritra izay herintaona mahery izay atsaro ireo olona ny fimonomonana atsaro ny fifanenjehana aoka iray fo iray saina ifanometanana anatrika n'ity fahavalo iraisany ity tahaka ny nanjoany Joba ny fahavalo namely azy ange dia nidevoly fa rehefa tena dinihana io valana retina izay mamela nyity zao tontolo izao ity tetikadiny Satana mba hatonga ny kristianina emotra ka tsy fikitra amin'Andriamanitra hahamafimafy kokoa ny loza izay atra ary izay nanaovana antso amin'Andriamanitra na inona fomba eritreretin'ny olona tsy misy hafa tsy ny fiverenana amin'Andriamanitra no mahafaingana ny fitsarany loza eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy ary izay indrindra ny zava-miafina tian'Andriamanitra ampitaina amintsika indrindra ho an'ny firenena ao anatin'ity Zakaria 2:7 ity hoe fa zaho Jehova ho mandafy manodidina azy ary voninahitra eo fony teny fampahirezana ho any zanak'Israely izay babo tao Babilôna nitondra faisana tanteraka teo anatrehan'ny fitantanany Babilôniana nanomboka tamin'ny andron'ny Nebokadnesara ka hatramin'ny mpanjakan'ny fandimby mpanjakan'ny Persia mpanjakan'ny Mediana nandritra ny 70 taona tsy afabela ny zanak'Israely nitondra faisana kanefa rehefa tonga ny vanim-potoana naverina ho afahana efa manantena ilay fiaidanana mbola nisy ihany ny fanenjehana sy ny fampitahorana ny fandrahonana maro isan-karazany izay namely ny zanak'Israely ka natonga ny zanak'Israely miravoravo-tanana ka saika hiala tamin'i Jehova ary teo anatrehan'izay no nanirahana ny Zakaria mpaminany mba hampahery ny zanak'Israely fa Jehova rehefa nanome ny teny fikasana dia tsy maintsy tanterahany ary ny teny fikasana izay niraisitsika dia initantsika tany amin'ny Hosea 1:9 rehefa afaka indroa andro dia ho velomy mindray isika ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana ho velona eo anatrehany isika izany hoe amin'izao vanim-potoana izao mbola mandalo fotoatsarotry isika raha jerevana eo anivon'ny firenena dia ao anatin'le mandat voalohany nyty mpitondra fanjakana ity isika fa tena mandalo ady sarotra ary tsisy hifanomezantsiny zany fa avelan'Andriamanitra andalo amin'izany aloha mba ho fanefena ho fizantrehitra ho fampiverenan'ny olona amin'Andriamanitra ary tsy mora ny atapitra nyity mandat ty fa mandat hiainana ao anatin'izay fizantoetra mahamay izay mba ahafahan'Andriamanitra tena mampiseho mihitsy izy ny tena atokisan'Andriamanitra ary raha mandinika ny teny nambaran'ny Hosea iny atratra tapitra mihitsy ty mandat ty fa ny mandat manaraka dia mandat isehoany ny voninahitr'Andriamanitra mandat izay anatanterahany Jehova hoe amin'ny andro fahatelo raha manisan'izay nge tsika 2020 ny tomboka zao faorina maro zao indroa andro zao izy tonga ny 2021 ary amin'ny andro fahatelo tonga ny 2022 hiditra amin'ny taona 2023 any isy voninahitr'Andriamanitra zay haresy lahatra ny olona ka hampangina ny fimonomononana rehetra sy ny fifanenjehana eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay ary zay no tonga antsika ndresaka tsy tokony mbola isiokontsika fa tsy tafavoaka ny ala
fa io zavatra mianjady amintsika io mitakaitra mbola avelany ity valanaretiny ity mbola ianjady amintsika taona 224 sy ny taona 224 zay fomba ataon'Andriamanitra isehoany fahagagana fa efa niteny izy amin'ny andro fahatelo izy eo atsangana indray isika ary eo anatin'izany no inoantsika nilay teny fikasana avy amin'Andriamanitra ty amin'ny Zakaria ao anatin'ilay vahoaka kivy kanefa ohatra ny heverina fatafa voaka fa vokatra ny fanenjehana ny fandrahonana maro isan-karazany tsy misy zay tsy miasa ny devolo miasa amin'ny famafazana aretina ny ao anatiny tsy takona fenina amintsika zany ny fifanenjehana fa tsy fiatrehana le fahavalo iraisana zany rehetrarehetra zany mampivarahontsana mahatonga fakiviana eo anatin'ny vahoakany kanefa ao anatin'izany indrindra no anirahana ny Zakaria ampahery anome toky ny zanak'Israely hoe ilazao ny zanak'Israely za ho mandafy manodidina azy ozy ary voninahitra ao foana ary manolona ny fahatanterahana izay teny fikasan'Andriamanitra tsy mora fa matoa tanterahan'Andriamanitra dia misy fitsarana ataon'Andriamanitra ho avahan'Andriamanitra ny olona tena manompo azy sy ny olona tsy manompo azy ho avahan'Andriamanitra ny olona mifikitra amin'Andriamanitra sy ny olona tsy mifikitra amin'Andriamanitra ho avahan'Andriamanitra ny olona femifaneitretena sy ny olona mpizaozao ary tena andro fitsaran'Andriamanitra zany ary rehefa mipetraka izay fitsaran'Andriamanitra zay amin'izay vanim-potoana izay ngamba voho tanteraka le Hosea toko enina Hosea toko 5 ny 5:5 andeha hody any amin'ny fitoerako mba raha-piaiky ny elony sy hitady avany tafako rehefa azo pahoriana izy dia hitady hafatratra satria na inona hafatra izay ampitaina misy foana ny olona manamafy fo satria mbola tsy njadiana aretina izy mbola tsy zohy pahoriana izy fa rehefa Jehovah no teny hoe andeha hody any amin'ny fitoerako dia zao miandry an'izay andro fahatelo zay tsika satria ho anatin'izany indrindra hifototra amin'ny olon-dratsy ny zavatra nataony ary rehefa tena mianjady amin'ny fahoriana dia hiverina hitady an' Jehovah izy fa ny mampatahotra ozy tsika so sanatry ka tara loatra izay fa ny teny fikasan'Andriamanitra rehefa tonga dia tsy maintsy tanterahany fa Jehovah dia milaza ary teny toko atsika ao anatin'izao fahakeviana manoloana ny toe-javatra mitrango izao raha tafaverina marina amin'i Jehovah tsika tokony kolokolo an'izay fanantenan'izay fa Jehovah no miteny hoe zaho mandafo manodidina azy ozy ary voninahitra eo foana eto amin'ity firenena malagasy ity tena azo antoka fa marina izany teny Jehovah zany Jehovah no mandafo manodidina ny firenena matomboly izao tsika ary aneo ny voninahitra eo foan'izao firenena izao izy ary ny angatahantsika amin'Andriamanitra mba hitohizany ny mpitantana ny firenena amin'ny fahatahorana an' Jehovah na dia isorako an'Andriamanitra mihitsy ny afatra ny entin'ny filoham-pirenena ny antso ny olona mba hivavaka tsy vitsy tena vitsy nge mitondra fanjakana sa anana fanoetretena ao anatin'ny fitantanana ny firenena ka hiantso ny olona ho tonga amin'ny fibebahana sy hivavaka tsy dia mahita an'izany ianao maneran-tany kanefa dia totontsika nisy zany rehetrarehetra zany ary zay no azahoantsika antoka fa natanteraka ny teniny Jehovah ary tsy mandainga izy fa tena ho mandafy manodidina atsika raha mijerytsika hatreo amin'ny 15 mba hafantarantsika an'izany hoe inona no natonga an' Jehovah hitenin'izany dia natompoko ny masokosy ka hitako fa indro nisy lehilahy mananako fefa milaina eny an-tanany dia hoy izaho ho aiza moa ianao ary hoy izy tamiko andrefy any Jerosalema izaho ny sakany sy ny lavany teo amin'izay zay le hoe andrefy any Jerosalema izay ny mission napetraka tamin'ity lehilahy mitondra fa milaina ity dia andrefy zany hoe ao anatin'le marika takin'Andriamanitra ve le Jerosalema kanefa tamin'io vanim-potoana io afaka ny zanak'Israely tamin'ny fahababoana tao Babilôna fa nisy ny fanenjehana ositsika ary nanomboka nanorona indray ny tanàna Jerosalema sy ny tempoly efa rava
no tonga amin'izay ny fanenjehana ny fandrahonana tsy vita amin'ny hoe ny firenena jentilisa fotsiny nanentsika ny zanak'israely fa nisy tamin'ireo zanak'israely ireo koa zay niraitsokombakomba tamin'ireo firenekafireo nanakivy reo olona zay fa mizotra amin'ny lalam-pahafahana ka natonga an'ireo ny raviravo tanana saika tsy hanangana intsony ny tanàna saika tsy hanangana intsony ny tempolon'i Jehova dia tahaka ny amintsika amin'izao vanim-potoana izao misy ny ezaka atao mba ho fanavaozana eto amin'ny firenena fa jereva miaraka amin'izay rehetrarehetra izay eo misy ny faminganana be dia be nge ny zavatra tena raha ataoko hoe olona jamba angambany tsy mahita hoe ny fivoarana izay misy amin'izao vanim-potoana izao hoe manoloana nyity ady izay hatrehan'ity kanefa tsy mitsahatra ny fampandrosoana ny firenena fa tsy mora nefa ny manatanteraka an'izany ary ny antony tenin'Andriamanitra dia mba tsy akivy ny tompona andraikitra mba tsy akivy ny vahoaka manoloana ny fandrahonana maro isan-karazany eo amin'izay lalany fivoaran'izay ary zay ny antony nanirahana ny Zakaria mba hatonga zanak'Israely hanorona ny Jerosalema arak'izay itiavan'Andriamanitra azy satria Jehova nahita mbola tsy araky ny tokony ho izy io ary zay le fandrefesan'izay dia zay le isehoany fitsarana isehoany le fitsarana mahery ny zanak'Israely nanaiky ny tenin'i Jehova izy tavaorona ihany Jerosalema tamin'izany vanim-potoana izany fa inona moa no nahatonga any Jehova iteny hoe izaho ho mandafo manodidina azy mba halay fisara-tsaina nge hoe ny fefy raisitsika arabaky teny ny fefy manodidina ny zanak'Israely dia tena afo manodidina everitsika ve zany hoe ao ampovoan'ny afo zany everitsika efa mangatsiatsika ny ao anatin'ny afo zany fa entina ilazana ny ady mafy izay hatrehana fa ao anatin'le ady mpanahy ao anatin'ny fandrahonana ao anatin'ny fanenjehana reny no afo eritreretina fa andoro ny zanak'Israely kanjo navadiky Jehova ho manda ho fefy fierovana azy mba tsy hatonga azy ho ringana ary zay isika amin'izao vanim-potoana izao ao anaty afo tanteraka mihitsy ary ny zavatra mitranga rehetra everin'ny olona fa andravana andringanana dia lasa fefy manodidina lasa fierovan'Andriamanitra ny olona ao anatin'izany rehetrarehetra izany kanefa ao anatin'izay afo izay indrindra tsy any ivelan'ny hafa ao anatin'izay afo izay indrindra ao ny sehoany ny voninahitr'Andriamanitra satria zavatra anankiroa no ambaran'i Jehova ho fefy manodidina ho mandafo manodidina azy ary ho voninahitra eo afovoany zany hoe zay le voninahitra eo afovoany zay ao afovoany zany afo manodidina zay lasa fefy ny zanak'Israely zay ao isehoany voninahitr'Andriamanitra dia tahaka atsika amin'izao vanim-potoana izao tsy misy fiadanana ke manodidina atsika amin'izao vanim-potoana izao hoe tsy misy fitonitsaina eo anivon'ny firenena manoloana ny valana retina manoloana ny korotana kotrehana avy etsy avy ireo tena afo be daholo no manodidina kanefa tsy afa-mialitsika fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa ny zavatra tokony ananatsika tokony na inona firedaredan'ny afo hainy Jehova ny mamadika an'izany ho manta fierovana ary zay ny mahatonga atsika manao antso tsy misy afa-tsy ny mangina avy aloha Jehova ny ady fa isika mangina mba isehoany ny voninahitr'Andriamanitra ary ny voninahitr'Andriamanitra io dia araka ny nambarany Hosea hoe amin'ny andro fahatelo ho atsangako indray izy ho hitan'ny olona rehetra ny famarinany tenin'Andriamanitra ho hitan'ny olona rehetra fa tsy mandainga Andriamanitra fa mamaly vavaka Andriamanitra ary zay no nahatonga antsika nyresaka hoe amin'ny fomba mahagaga no amonjen'Andriamanitra nyty firenena malagasy ity ka zay mandafo manodidina izay tsy zavatra mora zany mahafinaritra ny mandray an'le teny fikasana Jehova ho mandafo manodidina fa manandrama ianao mandreheta afo manodidina anao dia mijanona ao ampovoany ao fa tsy mora aminao ny aina ao anatin'izany zany ny fiainantsika amin'izao vanim-potoana izao ao anaty afo tanteraka mihitsy fa saingy tsy ringantsika fa inona ny mahatonga an'izany ao anatin'izany misehoany voninahitr'Andriamanitra ho asehony ho amin'ny olona tsy eo anatin'ny afo fa momba Andriamanitra ho asehony ho an'ny olona any ivelan'le afo fa miaro Andriamanitra ary ho asehony ho an'ny olona avy any ivelan'ny afo
fa nizanizy ao anatin'izay le afo manodidin'izay ao nisy ho ny voninahitr'andriamanitra dia mampahery atsika mba tsy ho kivikivy manoloana ny ady zay atrehana fa ny ady zay misy amin'izao vanim-potoana zao ny valana retina, ny korotana, ny fiokoana, ny fandrahonana, fitaritana fikomiana avetsy averoa afo manodidina daholo zany fa tsy tokony ho taitritsika fa tokony hanana fanantenana fa Jehova aneho ny voninahiny amintsika ary dia ho hitantsika moa satria fo ny fotoana hafahantsika mifampahery fa ny tenin'Andriamanitra moa tsy mitsahatra indray mandeha fotsiny hoe androany no hitondra ny teny fampanantenana fa takian'Andriamanitra amintsika dia ny ananantsika faharetana amin'ny fienoana ny fitsipika sy ny fipetra apetrany mba hiainantsika andavanandro dia ho hitantsika ny zava-miafina ao ambadik'izay le hoe inona tokoa moa ty afo manodidina ka raha tena miaraka amin'i Jehova tsika maninontsika navela apetraka ao ampovoany ahoana ny fomba anehoan'Andriamanitra an'izay voninahiny ao anatin'izay afo manodidin'izay dia tsy maintsy ho jerevantsika izany rehetrarehetra izany fa io zavatra mitranga amintsika, zavatra mitranga amin'ny isam-batan'olona, zavatra mitranga ny ivon'ny fiangonana, zavatra mitranga amin'ny firenena manerana nyity izao tontolo izao ity misy hevitr'Andriamanitra hitondra fiaidanana ao anatin'izany ary matoa izy miteny hoe rehefa afaka indroa andro asitrana azy ary amin'ny andro fahatelo hatsangako indray izy ho velona misy anton'izay raha jerevana arabaky teny ny fomba filazany Hosea azy 3 andro fa raha jerevana misehatra ara-panahy milaza 3 taona zay 3 taona zay nefa raha ohatra hiainano anatin'ny fifaliana ndray mpimaso zay fa saingy mandalo ady dia zay no ohatrany mahela azy ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe zay le indray mpimaso zay efa niresahantsika io tany amin'ny Isaia 4:20 zay anisan'ny teny fikasana zay nomen'Andriamanitra atsika ny 7:9 hoe indray mpimaso monja no nahafizako anao fa minindra fo lehibe kosa no ampodiko anao indray mpimason'Andriamanitra zay atelonan'Andriamanitra mandra-patonga ny andro fahatelo tsy zaka raha tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao mampisahavoritaka fa na kristianina ary ianao tsy maintsy miaina ao anatin'ny tahotra sy ny ororo tsy misy fandriam-pahalemana kanefa na izany ary ny zavatra mitranga manantena an'Andriamanitra tsika zay ny teny tamintsika hoe mandafo manodidina izy ary voninahitra eo afovoany indray mpimaso monja ozy no nafizaka anao fa mavesatra zay indray mpimaso zay satria nahoana lasa nody any amin'ny fitoerany Jehova satria ny olona mbola tsy naiky ny helina ny olona mbola tsy miverina tamin'i Jehova fa ny andro hozohy pahoriana ny akamaroana zay vo hiverina amin'i Jehova kanefa ao anatin'ny ray mpimaso zany ary zay indray mpimaso zay tsy hizaka fa hitantsika fa ririndasa tsy hitsaroana zany fa amin'ny indra fo lehibe kosa ozy no ampidiko anao zany hoe eotra lavitra no ny fitaintainana amin'izao vanim-potoana zao ny fiadanam-po sy ny fahasoavana ho arotsaka Andriamanitra amintsika rehefa afaka atelona tamin'ny firehetany fahatezerako ozy no nanafenako ny tavako taminao indray mpimaso monja ndrehatra nge ny fahatezeran'Andriamanitra matoa zao ny zavatra mitranga manerina n'izao tontolo zao kanefa zay firehetany fahatezeran'izay ny filazany azy indray mpimaso monja zany fa mifamoram-po mandrakizay kosa no amindrak fo aminao ho Jehova mpanavitra anao rehefa tavaverina amin'Andriamanitra ny olona dia tena famoram-po mandrakizay tsy azo ampitahaina amin'ny fahoriana menjady amintsika amin'izao vanim-potoana zao ny voninahitra seho an'Andriamanitra amintsika rehefa afaka zao fahoriana zao inona moa antso atao aloha miverina amin'i Jehova sy efa nanome toky izy zaho Jehova ho mandafo manodidina azy ary voninahitra eo foana engany ka ho tanteraka amiko aminao amin'ny fiangonana amin'ny firenena malagasy mba ho rehare manerana n'ity zao tontolo zao ty fananantsika an'i Jehova ho tokontsika voninahitra n'Andriamanitra rery any vavakitsika misaotra anao Jehova Andriamanitra ray satria Andriamanitra tsy mba manary ianao Andriamanitra mitsinjo ny olonao ianao Andriamanitra mitaiza manafay ianao Andriamanitra tsy mandringana ianao
ary andriamanitra mampanantena zavatsoa misaotranao tompo noho izany teny mamy zany atoko sy mino izay fa ny teninao dia hitondra fiovampo an'ny olonao izay manaraka zao fampaherezana zao ary mehohery mba tsy hitahiry ho anay samindriry ny afatra izay nentinao fa mba haizanay ampita amin'ny manodidina anay ny fikasana tianao ho tanterahana mandalo zava-sarotra tokoa ny firenena ary tena mahatsapana fa tena afo manodidina no hiainany vahoakanao kanefa dia misaotra tompo satria dia hiteny ankolaka ianao hoe aza misy miala ao anatin'izany afo izany fa ao no aminjeko anao dia matoko sy mino izay tompo fa menao hery sy faharetana mba fahanay misikitra mandrakariva aminao ka ahaizanay miandry ny teny fikasana izay omenao dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona fahasoavana sy ny fidanan'ny tompo amintsika mandrakariva.